faly manolotra ny arabandray ry mpiano ajaina ho antsika mpanaraka ny fandaharana halalinitry ny finoko adindray ny fiarahantsika eto androany misy ny asasakadiny voalohany dia misy ihany koa ny asasakadiny faharoa izay tsy asitsika fanontaniana androany fa ezahako manazava aloha hevitra anankiray fa hivavaka aloha isika alohan'ny hanomboantsika ny fotoana. Misaotra Andriamanitra manome anay an'ity fotoana ity mba hahafahanay mamantatra ny sitraponao sy mampitombo ny finoana ianao, ilay finoana fahatokisana, ilay finoana matoky tanteraka ny fanampianao ary sokafo ny sainay sy ny fonay mba ahatankatra ny marina sy ny tokony ho fantatray amin'ny hanatanteranay ny sitraponao amin'ny alalan'i Kristy tomponay no angatahanay izany. Amen. Eny ary mpiano jaina amin'izao karem izao moa dia atao mifanaraka amin'izay zavatra andalovantsika sy ainantsika izay ny fandalinampinoana dia androany zany hiainga amin'ny tenin'Andriamanitra izay nalahatra ho an'ny alarobia voalohany zany hoe herinandro voalohany amin'ny karemy ny andro alarobia zany ny fivoasako dia mety hisy ifandraisana zany amin'ny teny voalohany androany mahakasika ny Estera sy ny lailazainy Jesoa ao amin'ny Matio toko fahafito le hoe mangatady omena mitadiava dia hita dony dia hovoany anareo fa izay mangataka no mahazo, izay mitady no mahita ary izay mandondona no hovoaina. Ezahako zany ny mba mivaofen'io hafatsika manasara ny fomba fivavaka atsika, ny fomba ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Tena marina moa mako ty vavaka ty zany sy dia hoe fosiny hoe inona ary no teny ataontsika rehefa mivavaka fa hoe inona ny toe-po sy toe-panahy antsika manatona an'Andriamanitra ao anatin'izay vavaka izay. Ilaina ny fahatokisana, ilaina ny fanetretena, ilaina ny famolahantena ary ho hitantsika amin'ny fivoasako rehefa aveo zany hoe misy dikany ireo matoateny anankitelo milasa asa tao reo na hoe verbe d'action reo hoe mangataka dia mitady dia mahita, misy ezaka ao anatin'izay. Dia io zany no ifampizarako amintsika anatin'ity adin'iray ity ary ao anatin'izay ihany koa dia ho hitantsika zany hoe inona zany no hoe tokony atao na tokony ho toetra mba hahazo valim-bavaka amin'Andriamanitra. Be ny mivavaka fa indraindray mieritreritra hoe mba henon'Andriamanitra ve izao vavakako izao? Ahoana ary aho dia mivavaka dia tena manao an'izao kanefa dia ohatra tsy mifaly ny vavaka ataoko. Fa misy fepetra ihany koa lazainy soratra masina mba hoe henon'Andriamanitra ny vavaka izay ataontsika izany. Izay zany no hevitra sika ry mpiaino io zavatra tenainy Jesoa ataoko hoe tsara ho raisin'ny olona rehetrarehetra mihitsy zany fa ataoko hoe mahomby zany le ao amin'ny Matio toko fahafito andiny fahafito ka hatramin'ny fahavalo ka sokafantsika zany fotsika handray tsara izany tenin' Jesoa zany. Averinako vakiana zany ilay tenin' Jesoa aloha le hoe mangataha dia homena ianareo, mitadiava dia hahita ianareo, mandondona na hoe domy dia hofoana ianareo. Zany hoe mandona varavarana zany zay satria izay mangataka dia mahazo na hoe izay mangataka no mahazo, izay mitady no hahita na hoe izay hitady dia hahita ary izay mandondona dia hofoana varavarana izy. Inona ary ny hevitra an'ireo matoateny anankitelo reo le hoe mangataka zany hoe manao demandy zany, manaova demandy dia amin'izay nareo mena, mikasa mitadiava dia hita nareo ary mandondona dododododo ia zao aho ihany dia sokafana nareo. Zany ny heviny zany zay dia marina fa hoe filaza mandidy no ilazany soratra masina hoe mitadiava, mikasaha mitadiava dia mandondona fa ny tena marina zany ao anatin'io hitasika zany hoe Andriamanitra zany mangataka amintsika izy mba hanao zavatra koa miainga avy amintsika fa tsy hoe dia hiboretaka fotsiny dia miandry fotsiny eo sy ny sisa. Zay manko sao dia veritsika hoe Andriamanitra ve dia sahalala ny tokony ataony? Ie, fantatr'Andriamanitra no manjoantsika, fantany ny zavatra ilaitsika fa mitaky an'ireo zavatra reo satria asa tena hoe ataontsika olombelona zany tsika mpivavaka io asa anankitelo io dia hoe mangataka, mitady ary mahita. Anisan'ny azona ny valim-bavaka zany ny fanaovanandreo fihesikireo. Nde aloha azavaiko tsirairay ny hevitry ny teny ary ho azavaiko amin'ny fiainana andavanandro zany izy dia amin'izay azontsika tsara lezy. Tsika mankreva mivavaka avy hatrany dia miteny hoe Andriamanitra mba meo an'ity mba ataovy salama, mba ataovy mety ny atao vava-panadinana sy ny sisa. Fa nde tena ho tsakotsakotsika mihitsy ny hevitry ny teny le hoe mangataka hoe dia mandeha
ny hoe mangataka zany a de ahitana taratra izao hevitra zao le izy hoe ianao le mivavaka zany a matoa mangataka zany a de tsy manana ianao fa ilay angatahanao a no manana ny zavatra. Misy elanelana zany a eo amin'ilay mpangataka sy ilay angatahana satria ilay angatahana manana ary rehefa manana de ambony kokoa no ianao fa ianao zay sy manana de mampalahelo sahirana kely ambany zany ianao ka ilay angatahana Andriamanitra ambony no ianao ary ianao kely. Normal be zay satria sika ne ary tanan'Andriamanitra miakina amin'Andriamanitra aby ny zavatra rehetra momba antsika. Avy aminy no andraisantsika ny maizy antsika, avy aminy no andraisantsika ny fihetsehana, avy aminy no andraisantsika ny fiainana. Izao tantsika izao sy ny zava-sory mandravaka azy, izao tena tsika izao sy ny zava-maro nomena asika de samy asa tanan'ilay mahefa namonjy asika ozy ny hira zay miakina aminy zany sika. Azy isika ary tanany isika andian'ondry ao an-tanimbilony. Ka ny tena marina zany ny tena tian'Andriamanitra ho tenenina amin'io sy de le hoe ny satria efa ataosika zany efa ataosika zany le hoe mba meo an'izao ny Andriamanitra, mba ataovy an'izao re zahay Andriamanitra. Misy fangatahana ataosika fa matoa averina ny Jesosy teny hoe mangataha de omena. Ny tena tiany tenenina amin'izay de hoe tadidio mandrakariva fa ianareo de miakina amin'Andriamanitra. Misy an'izay relation de dépendance zay, miakina amin'Andriamanitra anareo, miekea anareo ho kely, miekea hoe samanana, miekea fa hoe io Andriamanitra io no mamelogna. Sahala amin'ny any amin'ny fiarahamonina any, mba misy olona mba mpanan-karena eo an-tanàna de ohatra hoe isika zany le mba fiainana tongotongo ny tsorina tena hoe tsy manana sahirana sy ny sisa. Ka rehefa manana zay toepo zay, rehefa mangataka de sahavosoroka, rehefa mangataka sy mitratrevatreva fa mipitrapitra izay mipitrapitra zay dia maneho fanetretena zany zay. Rehefa tsy manana de sy miavy feny fotsiny na mieritreritra hoe afa manana de mihamby ho manana tena misy zavatra manahirana de sahy mitaraina fa izay fikena ho fahakelezana zay zany efa fanetretena zay de zay toepo zay no tena tiany Jesosy tenenina amin'io satria hoe mangataha de homena. Io ane araka ny tenitra efa fantatr'Andriamanitra zay ilaysika na sy mangataka azy. Tenin Jesosy ihany zao amin'ny evanjely ao ary zay koa de le hoe efa fantatr'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra sisy miafina amin'Andriamanitra zavatra rehetra fa miariary aminy fatany ne zavatra ilainy zanany rehetra zavatra rehetra fa izy tehiteny asika soloana zany hoe miekehana fahasamanana ninina rera olombelona fa na bokony ianao na sara taregna na manampaizana na manana diplôme ianao na manana zao mety hirerehanao anao mijery ny tapo-tanety ianao mijery ny lohasaha mijery ny baiboa mijery ny tanimbary hatramin'ny mitapoka aza de iray miparitaka reo izy aby ozy ianao anao aby reny fa Andriamanitra nefa tehiteny aminao hoe avy amin'Andriamanitra reo, Andriamanitra ny tompon'ireo sika pindrana ihany ka na ny olona ataosika hoe sikitaisy varomaina mandresy mony maty mionta tanana rehefa matory miovy akondro vava 4,000 tena sy manana ninina na ny olona ataosika hoe manana zao de tian'Andriamanitra foana hanana an'izay toepo zay hoe miakina aminao foana ao Andriamanitra de matokisa zany ianao fa rehefa mivavaka ianao rehefa manana lay toepo manana le toe-tsaina fiakinana amin'Andriamanitra fanetreteny zay ny tena hevitry ny teny Jesosy hoe mangataha de homena. Tsika de efa mangataka fa mety tsy anatin'le toe-tsaina hoe miakina amin'ny olona zay angatahako io ane ny azoko an'izany fa sy hoe zoko akory ny hahazo. Ina moa zany mahasamihafa sy tonga de hoe mangala fotsiny fa hoe matoa mangataka de sy manana ary miakina tanteraka amin'ny sitrapon'ilay mpanome ny azonao azy. Izay fiekena reha amin'Andriamanitra de izay fiekena ny souveraineté zany le hoe fiandrianan'Andriamanitra ny grandeur ny alebiazan'Andriamanitra zay no andrasana amintsika hoe lehibe Andriamanitra ny fototry ny soa rehetra an'Andriamanitra ny tontolo sy ny areny an'Andriamanitra ny zavatra rehetra de aho sy manana zo aho na de ny hoe mahazanak'Andriamanitra aza tsy avy hatrany de automatika hoe Andriamanitra toko aho mpandova tonga de hangalany ahy aho tsy afaka misekoseko amin'Andriamanitra tahaka zany sika fa sy maintsy manana ny toetra manetry tena io zany zay veriko farany satria tiako ny ampitany zay hoe zero tsara zany fa io tenen'i Jesosy hoe mangataha de omena io sy le hoe manonona teny hoe meo an'izao Andriamanitra meo sy zay ny tiany ho tenenina fa hoe ny mpangataka dia ambany noho ilay olona angatahiny, ny mpivavaka dia ambany kokoa no ilay Andriamanitra izay ivavahany ka fiekena ny halebiazan'Andriamanitra ny fiakinasika amin'Andriamanitra maty isika vao tsy eo Andriamanitra ary sy manana zo isika isehony ao anatrehan'Andriamanitra hoe hangalan'izao Andriamanitra zoko ty fa zay sady misy fahalalam-pomba misy fanetretena misy an'izay fiekena ny fiakinana amin'Andriamanitra izay ny hevitra ny hoe mangataha io de homena ianareo taoko fa mazava amintsika izay. Ny faharoa hoe mitadiava mikasaha amin'ny teny français le hoe chercher
io tena hoe mitady io a na hoe mikasaka zany a de zavatra sy eo a na zavatra very a no tadiavina sy kasahana. Ohatra anao zao hividy akoho anao zany fa hifana ohatra ny vadinao satria anao ray mpianakaviana, eo ampelantananao a misy vola 8,000 nefa ny akoho a 3 aligna dia efa nagnanao 5,000 fa izay mitady zay a sy hoe mpitoeranao fotsiny hoe aierero ahitako anna fameno ty fidianana akoho hoe fa izay mitady zay a mety mandeha manontany olona so de mba misy any aminao mba indramiko sinsisa mandeha zany mitady zany de mandeha ary io maso io a dia misipilatra sy misipilatra roa miodikodiny olo mitady re mitazona hazo kely anao mitady zavatra very ao anaty fako a de misikosikotra anao ary terasemboka anao mpitadiavana mandra-pahitanao azy a izay le mitady zay ry havana. Isika ve rehefa mivavaka tena mahasapa hoe manao an'izay fiesika hoe mitady zay, manao fiesika an'izay hoe mikasaka zay ve sady miteny fotsiny hoe tena mila an'izao aho mitady an'izao mitady fahasalamana aho, mitady fahasitranana aho, mitady fahombiazana aho, mitady fisondrotana amin'ny fiainana, mitady promotion zany. Izay ve petraka miboretaka fotsiny ve sa misy zavatra ataonao? Ka io hoe mitady io zany a de sady mandany fotoana izy a no mitaky faharetana ary misy fanirina te hahita le zavatra andrasanao, tena misy fanirina manentana anao hoe mba ho hita le zavatra very ohatra, mba ho hita le zavatra kasahanao. Misy an'izay zavatra de tady mandrakariva fa tsika de re mionona fotsiny amin'ny heviny andavanandro hoe tena mitady fahasalamana aho, zay no ahatongahy mandeha maka amin'ny dokotera misabo makary amin'ny mpanao fagnafody, mpanao an'izao maka amin'ny dokotera. Fa amin'ny ara-panahy rehefa te hahazo le vokatra tadiavinao ianao na hoe fahafahana amina aretina ara-panahy, te ho afaka amin'ity fahazarana ratsy ty aho, te ho afaka amin'ity fahotany ty aho, mba te ho tonga ohatran'izao aho amin'ny ara-panahy, mba te ho tonga olona sotra mandefitra satria aza dino manko fa reha amin'ny lafiny ara-toetra zany de indraindray ny ezaka ataontsika io zany a de hoe tsika mitady fahalavorariana mba ho tsara kokoa no ianao le androany. Eo indray koa le hoe mba hoe ho afaka misaigna le rasy ao aminao a raha pitso de zay zany le mitady zavatra. Fa eo koa le hoe tsika tena mitady zavatra ohatra hoe fahasalamana, mitady fahombiazana, mitady ny zavatra hoanina azy de angatahana amin'Andriamanitra. De eto tsika tena efa mba mangataka zany amin'Andriamanitra matoa hoe efa nangatantsika lamesa le izy de mbola ataontsika koa any amin'ny chapelet de akinitsika koa ao re zareo karismatika mba itombavaka ty zavatra anankiray ity ohatra ohatr'izany. Fa le toe-po zany eo anatin'le hoe mitadiava de hahita de le hoe le zavatra irina ho azo amin'Andriamanitra mila tadiavana zany, sy hoe Andriamanitra sy ohatrany hoe efa niteneniko foana le hoe ohatrany hoe ampiasainao ohatran'ny ampoule zany na hoe ohatran'ny jiro, le jiro LED reny de mahita interrupteur anao de vao mikitika interrupteur anao de avy hatrany dia mamatambonina de mirehatra io, torina on de velona, torina off apika vonoina zany de maty. Sotry zay Andriamanitra fa misy fotoana anatin'izany hoe mitady zany, misy fotoana zany ary ao anatin'izany mitady zany koa de efa misy ny fanantenana hoe ho hitako zay, asa modiny ihany resy hitako zay sy de ary tadiavitra aby ny toerana rehetra tokony ahitana an'izany, zany le mitady zany. Eo ny fotoana, eo ny faharetana ary misy fanirina tena hitanao hoe tena tadiaviko ty ary tsy amelako raha tsy azoko zay amin'ny fitentsika andavanandro de mitololambavaka. Zay zany mazava amintsika zay ny hoe mangataka le fanetretena sy miakina amin'Andriamanitra satria mpangataka sy maintsy hoe ambany. Ary eo le hoe mitady mila fotoana zany, mila faharetana zany, mila fanirina mihitsy ahazo an'le zavatra zay irinao ho azo zany zay le mitady zay. Misy fisahiranana, misy fiesika tao ary mety hoe mandeha amina toerana misy ianao zany mitady zany ohatra zao afaka mivavaka ianao mitoerana rehetra, afaka mivavaka ianao ny ampisanganana matory miala sasatra eo ambony fandrina eo ampiasana eo anao zany ninina sataonao de afaka mivavaka eo. Fa izany mitady zany de manangy atsika aloha tsy hipetraka fotsiny eo amin'ny toerana misy anao de le fiainana andavanandro fa aizany hoe hahitana azy mandehana any am-piangonana mamonjely le toeram-pivavahana reny, ery misy lagrotte, ary misy oratoire moa zany trano fivavahana, ary misy chapelle, ary misy fiangonana. Izay anisan'ny tafiditra ao anatiny hoe mitadiava de ahita rety azo fahasoavana de mba ampisehoy amin'Andriamanitra hoe tena mitady ianao de ozy ianao hoe ay moa le mivavaka le mitady zany mila mandany fotoana mba le vonfo aho de efa miomana amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 sy fefany eo zany aloha de atokanako fotoana fitadiavana de mandeha makany amin'ny chapelle ny Radio Maria mamonjy lamesa aho any amin'ny cathédrale ho any eto tanàna ho anareo ainy fandriana de hoe amonjy lamesa any Andoamiry vesa amonjy lamesa any amin'ny Fomasiny Jesoa agnambovombe de ao amin'ny fiangonana amin'ny Fomasiny Jesoa
so hoan'ireo toerana misy lamesa sanandro zava-dehibe ry havana zay hoe mitady zay tsika manana faniriana te hahazo an'izao fa sy manana herim-po hitadina hikatsaka ka izay fitadiavana zay mandany fotoana zany dia zay fotoana zay iny le hoe andeha hivavaka aho mba misy fotoana zao mba hagnarako ny saplen'ny famondram-po ary indrindraindrindra amin'ny fiainanao andavanandro satria sy de ampy hilazana hoe tena mpivavaka le hoe makany am-piangonana satria saodena indray sy madio le hoe mba ho hitan'olona hoe mivavaka misy olona rehefa fivavahana manetriketrika maisa solanel ohatra de tena tonga izy ary mianjaika miakansara fa za mahavita mantokalika ao an-tragnony izy na hoe mba na de ny hamaky baiboly azy ohatrany hoe fotoana hivavahana fa ny fiainany sy ny raharahany ihany no mandany fotoana andretrarehetra ka zay zany le mitady de mila mandany fotoana de mba misy fotoana ve anao ho any vavaka samyrereo an-trano vavaka mba mamonjy lamesa aho satria aho aza mandany andro tapakandro ray manontolo mihoatra kely ijerevako spectacle fampisehoana ijerevako savika sy ny sisa ijerenadina kolahy sy ny sisa handehanana iny asenana de sy hividy sy hivarotra de mila mba mipointe manao pointage iny asena makagna asena kely vitany olona zany de nahoana sy mba mahavita manokana fotoana hanehoko amin'Andriamanitra hoe mitady an'izao fahasoavana zao Andriamanitra mandany fotoana ty aho miaritra mantokalika eto 10 minitra mantokalika eto na de 2 minitra neny mantokalika zany de fiekenan'izay ho mitady ianao zay le hoe faharetany zany ary misy fanantenanao ary sy hoe koa mitady zavatra ianao amin'Andriamanitra de ny vavaka agnondry mandeha de efa mba nampanaovina ny monseigneur misy aza nampanaovina an'le fangataham-bava de monseigneur namaky an'le vavaka fa de tena de sava mety salama ihany ramatoa de azakivy agnao fa ny mitady zany misy zavatra very eo an-dragnonao sy hoe fotsiny nanokatra tiroara agnao de rehefa sao de niaignina satao amin'ny tiroara zany le izy fandanandray tadiavo so de agnambany ondana so de agnalasaka amin'ny zavatra mialakalaka amin'ny gorodona misy andragna be dehibe zany mila ataonao rehefa hoe mitady sy mikasaka zany ianao fa zay hoe de efa namonjy lamesa ny vavaka ray volana fa sy tena sy mety salama ny zanako zay le mitady fa mandany fotoana mitady faharetana de zay ka rehefa tena hitan'Andriamanitra hoe tena mitady ianao mikasaka ianao tena mifafatrano ianao tena misahirana ianao mandany fotoana ianao ary nefa hitany hoe manana fanantenana mbola sy nahita azy ianao tamin'ny adiny ray voalohany nikasanao ny ray andro voalohany herinandro voalohany ray taona voalohany ohatrany hoe sy de nahomby le fitadiavana dia rehefa ohatra ianao miteny hoe tsy maintsy ho hitako zay de hitanao ihany ka zay le hoe mitady ianao de mahita fa sy hoe mivavaka aho de manao fosiny hoe tompo de rehefa sy mahazo de kivy fa zay tena iny Jesoa mitadiavo mikasa dia hahita ianao de ny fahatelo de le hoe mandondona dododododo mitady olona ianao dia dododododo fantatrao fa ao an-trano le olona de andrasanao eo izy mety vao mba misy zavatra hafa mba ataony angambany de dododododo de rehefa mandondona eo ianao dia sy maintsy hamoha izy varavarana ary eto tena Andriamanitra izy Jesoa misy no miteny hoe mandondona de ho foananareo misy fanoharana anankiray any amin'ny andinitsoratra masina hafa any ilazany Jesoa hoe misy lehilahy anankiray nisy sakaizany tonga tamin'ny alina nandondona tao ambaravarany de sy namoha le sakaizany zany satria efa aligna be ny andro ny fandriana moa zany efa manakona ny varavarana de tena vohandrava zavatra be dehibe koa zay voa varavarana ny kilonga ho taitra re hamoha de safidy sy hamoha izy fa n'olo anankiray tena nijanona ihany tao ambaravarana ary nandondona tena efa ho adiny ray de ozy hoe nak de efa kamsatey fo azy aho amin'ny mahanamako azy fa de sandrofoako izy andeha hamoha aho satria aho rery zao sorena sy taitra an'izao fa tonga de nyray tragno ry lasa voakotaba an'izao aleo foana de sa mampisy problème de toy izany Jesoa hoe fa Andriamanitra nefa magnoatra lavitra anao zay izy vao mandondona ny zanany de foan'Andriamanitra rehefa maharitra mandondona manao lemozy araka ny fomba fitenin'ny evanjely zany zay ka no zany ao anatin'izay rehetra zay zany toetra angatahana amintsika olombelona mangataka de iny efa nazavaiko teo le hoe mampiseho anao fiakinandoha amin'Andriamanitra hoe ratsy Andriamanitra sy afaka mahefana inana iny sika de misy fanetretena ny mitady le mandany fotoana faharetana fanirina lalina ary le fandondona le hoe manatitratotra ianao hoe tena ilako an'izao Andriamanitra Andriamanitra de tena efa mampanetretena no ahatongavako aty aminao io le dingana farany aminy hoe mandondona io zany de tohiny roa efa natao voalohany ianao mandondona iny de efa miseho amin'ny Andriamanitra no efa magnaiky fa miakina aminao de ampanetretena tena ianao no sisa ianteherako ianao tompo ianao no anteheranay dia tena ilako zany Andriamanitra ary de tena
mivavaka aho mantokalika tena mahafoy fotoana be dehibe aho anao Andriamanitra ka noho izany ry Andriamanitra sy noho ny amiko fa noho ianao ray tsara foa ilay angatahana tody ka sy manome biby lava ianao lay angatahana an'izao angatahana hazan-drano sy manome biby lava ary angatahana tody sy manome maintso ka Andriamanitra mba omeo ahy iray zao zay any le hoe mandontona io zany le hoe mandontona de ila zany hoe ianao tena mi-insiste ianao tena manao inona ty fiteny azy tena manao ady sisika amin'Andriamanitra zany ianao mba hazonao azy de omen'Andriamanitra anao zay zavatra zay. Misy toetra n'Andriamanitra ambaran'i Jesoa amin'io Mateo 7 io fa ny eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 11 nolazainy aloha mitoetratsika hoe mangata de omena mitadiava de ahita mandondona de hofoana fa n'Andriamanitra am'izay no anohizany azy teo de le efa niteneniko kely teo iny hoe izy aminareo moa zay izy no hanome vatony zanany raha mofo no angatahiny ary izy aminareo naky de faran'izay fatritra nonona azany hoe sy ahalala hagnome zavatra tsara ny zanany zany vao maika ve raha onina Andriamanitra izay any an-danitra Andriamanitra izy fa tsy olombelona tena faran'izay tsara zany Andriamanitra zany sy maintsy zavatra tsara koa nomeny an'izay onina mankataka zavatra agnaminy zay zany Andriamanitra tsara fo ka isika zany de mana tena tsara hoe io Andriamanitra tsara fo io de tena mihoatra lavitra no zany hoe ray mahalala magnome zava-tsoa zanagny izy naky de onina de mpankosavy azy izy zay ny hevitra ny evanjely le olo de fantatra hoe mpamonoolona mpankosavy dahalo fa ny zanagny sy maintsy meny hanina io ny zanagny io de ampianarana io de ny zanagny io de mba tiany hitovy amin'ny zanako io olombelona aza mahalala an'izany vao maika ve ny raiko zany an-danitra zay Andriamanitra aho de efa mangataka aho de lay efa mitady azaho de mandondona de omeny asika zany zay ny fehiny zany de hoe rehefa mivavaka sika manao an'ireo asantsika hoe mitady mba hahita mandondona mba hofoana ary mangataka de omenareo de Andriamanitra lay angatahtsika ilay Andriamanitra hitadiavantsika ary lay Andriamanitra domitsika io izy de ray tsara fo izy ary tia ny zanany rehetra zany izy dia ndraindray zay zavatra misy ary raha sika mahita sy voatery mamaly eo ho Andriamanitra satria tadio fa ny famataranandro sika sy Andriamanitra sy mitovy famataranandro sika sy Andriamanitra sy mitovy ny calendrier sika sy mitovy ny ray andro amin'Andriamanitra ary fotoana amsika ary ny ary fotoana amsika mety ray andro amin'Andriamanitra kila zana hoe tsy mahoatra ny hamehasika io ny fahitan'Andriamanitra ny zavatra fa Andriamanitra mety mahita sy tena zay ny maika sy zay ny maika de misy ndray zavatra ataosika hoe sy de maika ao zao metratra ny famonjena ny fanahinao zay mety ahiverinao hoe sy maika fa le hositrana no maika aminao avadika an'Andriamanitra hoe ianao voavela fahotana ianao lasa tonga manana fanetretena ianao lay lasa manam-paharetana zay no maika voalohany de zay aloha no menanao zay vao menanao fahasalamana no angatahinao fa avadika an'Andriamanitra hoe zay aloha maika zay no maika aminao araka ny maha-olombelona anao fa amiko le fanetretena ny tena maika voalohany satria rehefa tonga aminao le toetra manana fanetretena de misokatra aby ny robinet ny zavatra rehetra mamoha lalana anao amin'ny fiainana le fanetretena nampianaran'Andriamanitra ianao sy ny valiany vavaka ianao mba hianaranao mandefitra mba hanananao hoe tapitra ny herinao mba hianaranao hoe kay mosy mahavita ninina ny volako de nohirihirin'Andriamanitra teo aloha ianao fa tanatin'izay ianao tonga tamin'ny fiekenany hoe kay mo zany sy le hoe za tsara randrana tsara ety bokosy boky manana zao manam-pahaizana sisisy sy zay kay no izy fa aho lasa nanetry-tena de lasa tsara fifandraisana amin'olona rehetra dia mampididrano aby hatramin'ny sy boboka sy ny sahogna zay zany le fomba fiasan'Andriamanitra zay kazagaga ary mpiaino malala ndraindray ohatra hoe Andriamanitra ela mamaly vavaka araka ny fiheveranao azy Andriamanitra to sy miaino ve maraina ve Andriamanitra zany mo rangasofina manakory ary ahoana marina Andriamanitra zao dia azakivy fa Andriamanitra hendry lavitra no isika hoe iza mono iza ny mbanason'Andriamanitra conseiller no mpanorotsaina azy fa Andriamanitra mahalala ny zavatra ataony ary ny zavatra ataon'Andriamanitra dia tsara avokoa zany zay kazakivy aza frustré sorena tsy mahavavaka koa leo de tsy hitako zay fivavahana ohatra fandaniam-potoana aza miteny an'izany ianao zany fa ireny fotoana aretan'Andriamanitra ireny vao mamaly dia no manany ianao bebe koa handray azy zany hoe mbola homanin'Andriamanitra ianao hamboatra hanagna gony kitapo ngezabe handraisana ny fahasoavana fa rehetra iny agnao nandeha hoe hilahatra rano iny zany de tavoanga ny tagnatagnanao de andraisan'Andriamanitra ianao hanagna zerikanina handraisanao bebe koa zay ny finoana rehefa ohatra ianao zany mivavaka ary nanao an'izay tokony angatahanao natoky an'Andriamanitra ho tsara fo ianao ilay sy manome biby lava rangatahana zany-drano ilay sy manome vato rangatahana mofo
ary Andriamanitra dia sara lavitra noho ny ray hoe na dia ratsy indrindra aza mahalala manome zava-tsoa ny zanany ngeza lavitro ny zany Andriamanitra nataonao le mangataka mba hahazo dia mitady mba hahita ary mantona mba ho foana efa nataonao ny anjaranao na dia araka ny fijery maholombelona mandeha aza ny volana mandeha ny taona mihodina minitra mivadika ora ny ora lasa andro ny andro lasa herinandro ny herinandro lasa volana ny vola lasa ririnina lohataona fahavaratra fararano valina ny taona dia ianao matoko foana hoe fa ny manan'Andriamanitra ahy handray zavatra tsara biby koa no anaovan'Andriamanitra an'izany rehetra zany tiako hoe any amin'ny tapany faharoa rehefa aveo afarany Angelisy zany no iresahana ny mahakasika ny fomba fivavakana olona anankiray efa nitireniko tany ampiantoany fantarana toy hoe ny mpanjaka vavy Estera dia leo zany ho amasahako kely maharaparana an'ity satsakadiny voalohany ty ireo toetra ireo raha fitinina ry havana dia zao ny aingasika teo Jesosy no miteny antsika hoe Jesosy aloha no niteny matoa Jesosy miteny an'io hoe mangataha dia homena mitadiava dia ahita dony dia ho voana dia satria isika rehefa mivavaka dia mivavaka atsika ny vavantsika no miteny ny vavantsika fotsiny no miteny dia ny fiasikasika indray ohatra ny masinina fotsiny hoe ohatra hoe mamelogna anao zany masinina fanotoam-bary dia misy zavatra mihesika aloha zany vao mandeha ny courant iny dia ny gasoil miselatra any amin'ny bougie dia zavatra ohatra mihodina ho azy fotsiny ohatra n'io masinina sy engrenage io fotsiny zany mekanisme zany no mitondra ny fiainasika mifoa dia manao dosy dia miakanjo dia magnisy ranomanitra kely dia tonga any amin'ny chapelle dia mipetraka eo dia manao amin'ny anaran'ny ray ny olona dia mba manao an'izany ianao dia miandry any Mompera tonga moa dia magnoaka kely sady verivery saigna dia tena nampalahelo reny baolina niany igny fa resy indray Egypte dia agnao sy concentré mandeha mécanisme ohatra zay dia tonga koa ny firavana dia mirava agnao dia mametaka écouteur indray dia mihaino radio dia zay ny fiaignanao mety mécanisme zay dia anao rehefa mieritreritra hoe nivavaka dia hisin'ny Jesosy zay hoe ry havana mila toe-po io mivavaka io dia inona le toe-po le hoe manana fanetretena miakina amin'Andriamanitra satria ny mangataka zany dia sy mba hahafisoroko zany io anay zany tena zay ny tena tadiavin'Andriamanitra amintsika sy hoe tian'Andriamanitra sika ho toy ny zazakely foana sy ny sisa dia sy anana fahaleovan-tena fa hoe tsika olombelona raha vao miamby mahaleo tena sy mahavita tena indépendant be autonome tena hoe mizaka tena zany sika dia sy tena mahasoa sika zay satria fandriky ny demony atonga sika hiavonavona dia mieritreritra hoe ny fahaizantsika mikarataka ny fampiasantsika koko fahaizantsika magnodiny vola isika sociable mahay mifandray aman'olona mahay manao sikisika mpivarotamba dia izay no mahatonga sika hahomby io nefa ozy Andriamanitra hoe sy zay io dia izay no mahatonga azy mampianatra sika hoe mangataha hoe rehefa miteny hoe mangataha izy dia hoe ekeo rera olona fa miakina amin'Andriamanitra sika fa sy manana zoy sika na ny kely aza handraoka tonga dia handraoka mijonony ny zavatra ao an-drano sika ne be dia be zanaka ray aman-dreny io ray aman-dreny mikarama dia sika zanaka handova fa sy manana zoa sika tonga dia handraoka na hampiasa ny zavatra ao an-drano na dia zanaka azy sika fa misy any protocole zany hoe zay ray aman-dreny miera dada ao ary mama hanao an'izao dada mba meo an'ity fa te hividy slim alaliniko ny finoako